Kandida matanjaka irotsaka ho fidina ho bentanana eto Antananarivo renivohitra Hery Rafalimanana. Mitondra ny lokony fikambanana Iarivo mitambatra izy amin'ny fividianana bentanana tsy mpanolontsaina izay ho tondrosaina ny 1 Jolay ho avy izao, ary ihany koa kandida ny fisokafana ihany koa. Toa jerentsika ary ny fanadidina nentin'ny vola ravoavy eo amin'ny sary ny Tsiry Rakotoarson. Kandida ny fisokafana ny Hery Rafalimanana araky ny nambarany androany nandritra ny fiorana tamin'ny mpanao gazety izay notanterahana teny Antsakaviro. Ny lokon'ny fikambanana Iarivo mitambatra no entiny mandritra ny fividianana amin'ny 1 Jolay 2024 ho fampandrosoana Antananarivo renivohitra sy ho fanatanterahana ny vina fanarenana dia misokatra amin'ny fikambanana antoko ary vondrana politika samihafa kosa ny lisitra tarehany Hery Rafalimanana. Ny candidat d'ouverture avy amin'ny association zany aloha ny ilatsahako Iarivo mitambatra dia araka izany anarany zany ny candidat d'ouverture consensuelle misokatra ho an'ny rehetra dia na izy na frena izy hitantsika angamba zany fa misy fahasamihafana ny parti politique eto ny association dia candidat d'ouverture zany ny tena ny ahy zany masaka ao anatin'ny saiko za tsy niova fa zay ampandrosona Antananarivo ihany sisy afa-izay no tanjona apetrakitsika ka io tsy vitan'olo samy rery, tsy vitako za samy rery. Zay maha candidat d'ouverture anahy tsy maintsy mitambatra tsika mana ampandrosona Antananarivo samy manana ny ndraiky moa ny tsiraray samy trampoko ny amaly an'izay fa candidat aloha zany no ijoroako eto dia ny ampandrosona Antananarivo zay ihany no anatin'ny eritreritrintsika zany satria efa potika Antananarivo dia tsy maintsy atao zay hanarenana azy eo ny fahadiovana, ny filaminana, ny fiarahamonina mirindra ary koa tokony hanina renivohitra mandroso isika. Antoko politika maro toy ny HVM, MTS, leader fanily no efa nilaza ofisialy fa manohana ny kandida Hery Rafalimanana. Ho an'ny HVM manokana tsy nanolotra kandida mitondra ny lokony izy ireo eto Antananarivo renivohitra fa manosika ny kandida Hery Rafalimanana. Miantso izy amino misy teo amin'ny zay rehetra tia mivoatra ny Antananarivo dia zay nasaina dia tonga dia zay manohana ny Hery Rafalimanana. Fantarareo fa raha ny tenako manokana fa tsy za rery ihany teraka Antananarivo ary mieritreritra zay ampivoarana sy ampandrosana Antananarivo ary eto tsy ny izy teo misy ny resaka politika efa misy indrindrindrindra amin'ny fampivoarana Antananarivo ary izay dia mieritreritra fa Hery Rafalimanana olona afaka hitondra an'izay satria ekinany maro Antananarivo. Raha ohatra ve nandrotsaka ny HVM amin'ny anarany ianona tsy hoeninareo teo matoa misy anankitelo eto ny ministre Vavary matoa mpanafisiana manokana Front Republique Mohamed Rachid izay raha ohatra ka ny anjara toerany amin'ny HVM mantenenina dia vice président national secrétaire général adjoint dia ny tenako manatrika eto ngamba ny tsisy ritokodina amin'ny fa dia zay zany ny zava-misy zay dia manohana ny candidaturany candidat Hery Rafalimanana sy ny lisitra izay miaraka aminy ary matoa tsy eto manotriny eto amin'izao fotoana izao ny Front National ny HVM dia satria mitahiraka any ivelany izy mitovy amin'ireo izay manohana marobe ny manohana satria Antananarivo no tontolony eto fa tsy ary maro ny manohana azy misy ny association misy fitambaran'olona misy ny antoko maro dia maro dia anisan'ireo izany. Nisy moa androany ny lanonana nampahafantarana ny fivondronan'ny rehetra mitovy fijery ary manohana ny Hery Rafalimanana ho kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra.